ministera nampitomboana isa mivadibadidelatrany Andry Rajoelina. Poniny Nimeritsy Tosika toerinay ny fakanany taninay anaovana tanamasoandro. Fisolokinana tambazotra sosialy mila haino fampiasana ny teknôlôjia. Alatsinainy fahinambin'ny folo ny volana aogositra ny taona 2024 magasitraka anao atranty manaraka ny fahita lavitry ny MBS amin'izao alina izao tonga soa anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovaka manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy. Araka ny fanarahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao io ny ary dia ny vory ary nampiantso ny mpanao gazety ny MBS Saomaly ny ponina ao amin'ny fokotany enina ao amin'ny komina Imeritsy Tosika. Tany mihoatra ny 900 hektara mantsy no fantatra fa kasain'ny fitondram-panjakana alaina anaovana indray ilay tetika sady tanamasoandro. Maratsika ny fanady adiny eo amin'ny sariny tahiry ny aina rindran'ny sariny Tokotry Marla. Eto ny tetika sady tanamasoandro ny kasain'ny fitondram-panjakana ao atao. Ato amin'ny komina Imeritsy Tosika, distrika Anarivomamo, faritra Itasy. Raha teny amin'ny komina Ambotrimanjaka sy ny manodidina no saika anaovana azy, saingy notoerin'ny ponina tamin'izay. Mbola tsy alandromiromy ihany anefa nitetika asatra amin'izao. Raha ny fanaraka tamin'ny ponina tetỳ an-toerana ny fanjakana fa ety no anaovana ny tanamasoandro izay efa nekeny ponina tamin'izany ary ho atao amina velaran-tany 2,700 hektara. Akora nefa ny atairan'ny ponina amin'izao fa nampitombony fanjakana 2,20 hektara indray ny velaran-tany ho asiana ny tanamasoandro. Izany hoe isy tany mihoatra ny 900 hektara ho alaina amin'ny ponina izay mahavoaka asika fokotany enina. Izay nanaika ny 391C nanaovana an'ilay tanamasoandro ary zay dia virin'ny mera le tanora mijoro fa nanao cahier doléance zay dia nataonay soni mitsodrano zay 391C ho anaovana ny fotodrafitrasa tanamasoandro fa tao amin'ny fivoriana farany tamin'ny alarobia ny androany dia zao ny kabary le madame Flora fa anao fanady adina hono izany nantaniana izy fa izy anao dia hoe privé fa za tsy mpiasa mpanjakana. Ny tanamasoandro miorina fa ny taninareo kosa lasa anaovanay fanady adina ny antony dia tsotra ozy izy. Amboleo le tany fa aza anaovana fotodrafitrasa maharitra fa io na amin'ny 2023 na 2027 na 2030 na 2050 na ohatran'izay dia rehefa tonga zay dia maka an'io. Ahoan'izay tsy vibra zay zany verevitra oatra sobakaka ambodiriana zay zany tena mandry andriranandro fotsiny tsy anay zany le tany fa mamboly zay dia tonga avana izy dia miala ny mangazonay miala ny sonjonay dia inona ny zavatra ataonay tena raha alina zay tsy mahita tory dia zay mampivibra anay hoe tsika zany aizany tena toerana misy atsika satria le tenitery hoe 2027 2030 2040 antany zany dia lasa tompo mangatakatany zay kanefa zay tompo tanindrazana za miteny eto zao 520 taona ataony na ray aman-dreny taranaka fahadimy 200 taona nipetrahanay tao nefa dia lasa tsy tompon'izay fa dia miorory dia mivibra tsy manana toe-tsaina ntsony tsy mahita tory amin'ny alina. Teo zany natonga anay namorona zao hetsika zao dia rehefa niforona le hetsika dia tonga ilay cabinet d'étude harmonia natura rehefa tonga izy dia nanao fanady adina anay. Rehefa nanao fanady adina izy dia sensibilisation aloha nataony tamin'ny voalohany dia rehefa vita iny dia hoe anao calendrier tonga le calendrier fa nisy an'iny le confinement iny moa dia tonga izy amin'izao fotoan'andro zao. Ny problème anay dia zao mahita le toe-drara anao anaiky an'le fanady adina zay entranony ao an-trano matahotra tsy anaiky zay matahotra. Inona ny antony mampatahotra anay voalohany dia raha tsy anao zahay dia midika fa hoe efa lasany sahandro ny taninay ho alainy amin'ny keriny tsy fantatra izy hevitrany tsy le cabinet d'étude fa ny rapport ameny any amin'ny fanjakana no amaritra an'izay zavatra zay. Anao an'ilay fanady adina zay efa manaiky sady koa fa manao soni hoe satria antanina firy ny taninao firy zao za moa lahakely be doity aty fa tsy manaiky mihitsy dia tezitramitra mihitsy le madama hoe io ndray ianao io atao aloha le fanady adina dia tsy mety amitsy le izy madama satria le zavatra rehetra nanteneninao na ntenenin'ny gamera dia mazava tsara hoe ndao tsika anaraka procédure. Inona le procédure arahana? Voalohany fanady adina taterahanareo zao, faharoa le DIP na hoe direction utilité publique, fahatelo le CAE comité administratif et économique. Ataonareo aminay zany zavatra zany ela loatra ndefa ny zavatra iny
ny fanjakana ty mitsinjaka ataony any zay ataony za tsy miteny hoe fanjakana fa ny ahafantarako an'ireny any zay reny amin'ny faritra Analamanga sy faritra Itasy de tonga atao zay mametra ny olona tsy azo antanany io trongisiny etsy trongisiny ero narova fokony olona atao asoavina atao zao de voatery le olona mitezitra satria saika ho alefa manitsy am'le losa zay le mampatahotra anay no zay antony zay zavatra rehetra zay de tsy mety aminay lay fanady adina zay ny antony antavanay an'le fanady adina raha nilaza ny fitarainany tamina aina manjery iray ny mponina ny farany volana jolay lasta teo dia nisy sahady ny niarany antsojay ka nampanatsony zandary efa nisy ihany koa moa ny fandehanana ifotony nataony mpitantana ny tanàna saingy tsy nisy vokany izany hohiatrany mponina nisy olona no karamaina mihitsy aza avy ety nasaina nilaza fa mankasitraka ny tetikasa saingy tsy mariny izany vita zany io zavatra ny fampiresahana tamin'ny mpanao gazety io ny alakamisy dia tonga tany an-trano dia mbola tsisy izy aloha ny alakamisy nisy an'io taratasy fampiatsony convocation nataony gendarme io dia avy eo rajamio zay anarana tsotra be fotsiny io zany dia hoe tonga ty ambron gendarme ianao ny alatsinainy dia rehefa tonga tany ambron gendarme ny alatsinainy tamin'ny 7 ora tsy diso dia amin'ny 12 moa vao afaka atao tamin'izay dia fanazava ny CB gendarme moa tamin'izay fotoana izay nialatsiny tamiko hoe mialatsiny rangaso fa voafatany vomba sambantsika aveo izy mifankalala dia efa zao ny zavatra misy dia zay ny teneniko azy hoe tsy mampaninona ny anatanteranareo ny asanareo fa apetrao amin'ny placenareo mahavahoaka miaraka aminay ny toerana misy anareo fa tsy mampatahotra anay mihitsy ho ninonino na ko vocation isanandro ary ty tsy atahorana mihitsy ina hono ny antony nampandresona anao izay fisehoanay tamin'ny mpanao gazety zay mpanao gazety tonga tamiko tsy nampozinay tonga tamiko tsy nampozinay mpanao gazety io tonga teo satria moa hitanao ihany fa amin'ny zavatra ohatra zao tsy fantatra tsony any amin'ny eritreritry ny olona tsirairay avy dia ny zavatra ny tenenina tamin'ny mpanao gazety ny teneniko tamin'ny gendarme dia inona hono dia zay fotsiny hoe niseho tamin'ny mpanao gazety ve hono tsy nampanahy ka ireo zany mieritreritra fa hoe ianareo mitarika ny olona ikomo dia mitarika ny olona tsy fantatro tsony dia naveriko tamin'ny gendarme hoe inona tamin'ilay zavatra ny teneniko tao amin'ny mpanao gazety no tsy tokony ho teneniko dia apetsonareo aty amin'ny birao anareo Merci Tosika tao amin'ny brigade ny gendarmerie Merci Tosika ny vory ary ny lanja sorabaveny teto ambohitra an-tenana araka izany ireto mponina ireto omaly tsy omenay ny taninay toerinay hatramin'ny farany fakana ny taninay nisy no nandeha tongotra kilometatra maromaro ny alan'ny tranony mihitsy amonjy ny fivoriana igadona tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato omaly kosa ny vaksiny AstraZeneca andiany faharoa izay miisa 2 hetsy fatra avy amin'ny gouvernemanta frantsay amin'ny alalan'ny mekanisma Covax rampitso talata fahafito ambin'ny folo ny volana aogositra araka izany no hanomboka ny fanapahariana izany ho ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka nambiny tsovely sitraka sy Mathieu Princy toy ny andiany voalohany Antananarivo sy Antsirabe no anomboana ny fanentanana ny vaksiny AstraZeneca fatra faharoa nandritra ny fandraisana ireo fatra 2 hetsy isa tetsy Ivato dia nanambara ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fa atomboka eo amin'ireo tanàna roa ireo ny fanentanana vaksiny raha pitso fa 17 ny volana aogositra ho an'ny faritra Analamanga dia ao amin'ny vaccinodrome HRA no anomboana izany ka ireo olona nanao vaksiny andiany voalohany ny herinandro ny 10 sy 17 Mey 2024 no asaina ho tonga isitraka izany voalohany ho an'ny faritra Vakinankaratra dia ao amin'ny centre thermal sy ao amin'ny SMIA ary CSB miisa enina ao an-toerana nanainga androany tetsy amin'ny Foibeny DPV be Felatanana ireo fiara hitatitra ireo vaksiny any amin'ny faritra sy distrika hafa arakaraka ny fahatongavan'ny vaksiny any an-toerana no anomboana ny fanaovam-vaksiny nanamafy moa ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa vaksiny azo antoka sy nahazo fankatoavana avy amin'ny ANAMEM izay rafitra ara-tsiantifika lehibe eto Madagasikara sy fankatoavana iraisam-pirenena avy amin'ny OMS ary nahazo alalana ara-panjakana tamin'ny Agence du Médicament de Madagascar ny vaksiny ampiasaintsika no marian'ny ministera trano moa fa mitovy tanteraka ny singa ao anatin'ny vaksiny Covishield sy ny vaksiny AstraZeneca
omaly alahady no tonga tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ireo fahasambakisiny AstraZeneca AZ 1222 tamin'ny sidina Turkish Cargo. Tonga nitseny izany teny toerana niaraka tamin'ny mpiara-miombona antoka sy ny solon-tenam-panjakana ny solon-tena maharitry ny UNICEF izay mpandrindra amin'ny solon-toerana ny firenena mikambana. Mariana moa fa ny fitaterana ny vaksiny eto Madagasikara dia iantsoroan'ny UNICEF. Olona maro kosa no nitaraina sy ny menimena overvola tany anaty tambazotra serasera Facebook taorian'ny fanambarana navoaka ny tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa Antares momba ny olana mahazo ity orinasa misehatra amin'ny fampiasana sy fampitomboana vola ity. Ka mpampianatra iray amina université mampianatra momba ny resaka informatika eny Andoharany Fotsiatry no nitondra ny heviny mahakasika izay entiny mialy rarinombana sy Manora Andriamalala. Fanakianana CSS teny alatsa no azon'ireo olona nitondra fitarainana mikasika ny fahaverezam-bola miopapana na azo azy ireo taorian'ny fanodinana vola tamin'ny tetikasa Antares. Maro tamin'ireo olona niditra tamin'ity sehatra ity no nivarim-pananana mihitsy anaovana izay fanodinam-bola izay. Igena fa tsy misy ny tolotrasa sy ny famoronana asa ataon'ny fanjakana, saingy anisan'ny fanontaniana mipetraka ny hoe inona no mahatonga ny malagasy ino sy hitady zavatra mora ahazom-bola sy hananana harena tampoka kanefa dia zavatra tsy hita maso no resaka eto. Mba hahafantaran'ny olona ny zava-misy dia nitondra fanazavana mikasika ny atao hoe crypto-monnaie ny mpampianatra iray miasa amina université mandalina ny resaka informatika. Ny crypto-monnaie aloha volatile mitovy amin'ny sehatra rehetra ihany, sehatra ny varotra rehetra ihany miankina amin'ny offre de la demande, ny fiakatra le izy sy ny fidiny le izy. Enao mihitsy zany ny tena tompon'ny crypto-monnaie anao, enao no minise ny transaction anao, enao no mitantana ny volanao. Misy zavatra telo alohan'ny anaovana investissement. Voalohany indrindra hoe mila manao recherche aloha amin'ilay crypto-monnaie. Crypto-monnaie misy be dia be, misy centaine de crypto-monnaie amin'izao hoe inona tokoa le izy, forona tamin'ny oviana, zavatra tena izy ve sa zavatra misy tena mpamorona ve sy ohatr'izay. Faharoa, izay vola afoinao no ampiasainao amin'ilay izy, zany fa tsy hoe izay fanananao rehetrarehetra ho alefanao any daholo. Dia ny fahatelo tsy alefanao amina crypto-monnaie plateforme anankiray daholo ny volanao, fa afaka zarazarainao le izy hoe manao micro investissement kely be dia be anao fa tsy investissement amina zavatra anankiray daholo ny fanananao rehetrarehetra. Rehefa voadiady le izy dia mila mianatra koa ahoana ny tena fandehan'le izy, fa tsy hoe jamba be hoe mitombo fotsiny le vola dia faly, fa hoe inona tokoa ny tena mampitombo an'le vola ao, zavatra légal ve le izy. Ny zava-drehetra dia nambaran'ity mpampianatra ity ihany koa fa mila fahaizana ny fampiasana ny teknôlôjia mba tsy hanao atao foana sy hiaran'ny fisolokiana izay hita ho nahazo laka atao ao, indrindra fa tany anaty tambazotra sosialy Facebook. Mila fantarina ho izy ny zava-drehetra mikasika io tontolo io. Ny fampiasana ilay teknôlôjia mihitsy mila ataoko hoe mila fahaizana, mila minimum de connaissance. Betsaka mihitsy ny soloky amin'izao hoe dia betsaka nefa voasoloky koa satria tsy mbola hainy mikirakiran'ilay izy, tsy fantany hoe inona ny zavatra ao ambadik'ilay izy, mpangalatra tsy fantatrao amin'ny alalan'ny soratra. Mikônty koa ny avis hoe ahoana ny hevitry ny olona momba an'ilay zavatra io, hoe sao dia efa nisy voafitaka tany meloa na ohatr'izay, sa hoe tena mari-potitra tsara ilay izy. Mbola tsy ampy ny teteza mihita eo amin'ny malagasy sy ny interneto, kanefa tsy azo hidivirana intsony ny fampiasana ny teknôlôjia ka ilana ny fanabeazana maika ho an'ny olom-pirenena. Rahantsika misesy izao kosa ary ny vaovao tapatapany ka isan'izany dia nahatratra 500 ireo fangatahana fampodiana makaty Madagasikara ny keny fanjakana taorian'ny fanambarana nataon'ny filohampirenena herinandro lasa izay. Nasaina hamonjy ny masoivony ary Madagasikara hatramin'ny rahampitso 17 aogositra amin'ny 12 ora atoandro izy ireo aka ny tapakilany. 507 euro TTC ny tapakila mandroso fotsiny ho an'ny pays par correspondance. 270 euro kosa ny sarany sidina page Antananarivo, ny 7 sy ny 12 ary ny 20 aogositra ny sidina 4 vola ho an'ity volana ity.
Nandefa taratasy nisokatra ho an'ny filohan'ny Repoblika ny vondry ny orinasa tsy miankina eto Madagasikara toy ny FIVPAMA sy ny GEM. Manao antso izy ireo fa tsy hita soritra mihitsy ny paikady ivoahan'ny krizy izay miantraika mivantana any amin'ny toe-karena sy ny tontolon'ny asa. Miantso fifampiresahana amin'ny fanjakana ny sehatra tsy miankina mba hisian'ny paikady mazava ivoahan'ny krizy toy ny fanaon'ireo firenena any ivelany. Izany stratégie izany dia tokony ho mazava tsara ny fampiarana hoy ny sehatra tsy miankina ary tokony mifandraika amina sorodalana toy ny fanaovam-bakisiny fahobe, ny tetiandro mazava ho an'ny famohanana sistandy, fifanarahana amin'ny fandoavana ireo hetra sy haba samihafa avy amin'ny orinasa ary ihany koa ireo fepetra azo tsapahitanana ho fanohanana ny sehatra tsy miankina ho hiatrany ny fanambarany ireo fikambanana ireo. Tsy misy izay tsy mitaraina vokatry ny fahasahiranana sy ny krizy ara-tsosialy nateraky ny Covid-19 amin'izao fotoana izao. Manoloana indrindra ny tsy fahafantarany mpitondra fanjakana ny laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka tantaniny. Anisan'izany ny mpivarotra legioma miantoka entana eny amin'ny tsena ny namontana. Tsy misy ny tsena kanefa zara raha misy ny tombom-barotra alaina izy ireo. Mialy Rarinombana sy Manorandre Malala. Amin'ny ora maraina ireto mpivarotra ireto dia efa tonga ety amin'ny tsena namontana isan'andro miandry ireo tantsahaka na entana sy legioma. Saika matory an-tsena avokoa ny ankamaroan'izy ireo satria mody lavitra sy ivelana Antananarivo. Ny torimaso zararaha misy ary aretana ny herifirin'ny atsika indrindra amin'izao vanim-potoana ririnina izao satria tsy maintsy mitady izay ho arapaka tsy hohaniny isan'andro. Ny setrin'izany rehetra izany anefa dia zararaha mandeha ny tsena. Nisy fiakarany ihany koa ny ankabeazan'ny vidiny entana. Ankoatra ny fahasarotan'ny fampiakarana ny vokatra dia tsy fantatra ireo mpivarotra mazava ny antony tena mahatonga ireo tantsaha hampiakatra ny vidiny legioma. Vola 500 sy 100 ariary nefa notsimpian'izy ireo eny an-toerana. Ankoatra ny voatabia, ny tongolo, ny ovy ary ny karaoty hita mitobaka eny amin'ny tsena namontana ihany koa ny voatavo sy ny anana. Tena tsy mahalafo mihitsy azony tsy manam-bola angambany olona. Nanomboka hatramin'ny fioboana ny nakaty zao. Mivarotra 300 izay eto majinijinika kely ohatran'irery. Ohatran'izao 300 amidy mitombo vaventy zao amidy 2,000, 700 sy 1,000, 500 sy 1,000 arakaraka ny avavetiny zany. Zay zany maka eo amin'le mpitondra avy any Majunga reny dia mba maka kely manao tsinjarany kely mba maka 500 no alaina voatavako iray ary 100 no alaina voatavako iray. Fa tsy mandeha ny tsena fa rehefa mba mandeha ny tsena dia mba metimety kely izy hoe mahazo 200 ianao amin'ny voatavo iray. Ny anazy zao eo amin'ny 200 no laiko. Dia tsy mandeha zao ny tsena dia ngamba mbola misy voatavo 500 ngamba ny laniko androany nanomboka tamin'ny 2 alina. Izy tsy rehefa simba zany ny entana dia tsy maintsy misy mifaty-atoka dia tsy maintsy manenjika mifaty-atoka ianao satria ianao koa raha vao tsy mahavita vola dia tsy mahazo entana. Dia tsy maintsy miezaka ianao dia avoakany any am-paosy aloha dia ohatran'ny hoe manko zao avy ambanivohitra be dia tena mahatsiaro mangirifiry mihitsy zany hoe resaka voly zany amin'izao. Avy any Ambodipoina tsy nanana tany fotsy ihany mihitsy azo. Raha tsy efa mba mahazo vola kely tsy afaka mody. Aty 10 volana, 2 volana. Zao nakany ihany to zao 5,000 dia misy 700 arakaraka ny biany. Izy zao amidy 5,000 ihany fa tsy sahan'ny olona amidy 700 ary. Sanandro matory aty anaty miantoka an'ireny dia zay vao mivarotra ny amroky. Amin'ny 4 miala nakady volobe, amin'ny 4 arivo. Rehefa arakaraka le hitanao zay tsy misy izy zao dia mba lafolafo. Dia mba raisinao 5,000 zany izy dia mba amidinao mba lafinao 200 sy 1,000 dia amin'iny ianao mba mahazo. Fa raha amin'izao mora zao izy zany tena mahatiatoka be mihitsy. Tsena koa tsy misy. Tsaramaso legioma zao somary miakatsakaja kely ny vidiny amin'izao. Le anton'le izy eo amin'le déplacement frais ny karazany kely kilo angalana ihany to zao misy miakatra 200 kely. Zay azo kely fotsiny zany no atao amin'le izy fa tsy dia maka be. Misy fisondrotany kely le entana. Tsy haina avy any amin'ny tantsaha misy ny mampiakana anazy na avy ety an-tsena ty. Indrindra ohatra fa vidina hoe 3 alina ny kesika voatabia zany dia tsy maintsy mandeha any amin'ny 4 alina ilana 5,000 sy telo. Treto aloha zao dia ohatra ny ferinaina amin'le fidiran'ny mpianatra le olona zany aloha tsy dia mandeha loatra ny tsena. Fototra goavana iray mahatonga ny fiakaran'ny vidiny entana toy ny legioma sy ny voankazo ny resaka faharatsin-dalana. Maro amin'ireo entana amidy eto Antananarivo no hafarana avy any amin'ny faritra. Anisan'ireo lalana tena mampitaraina ireo fiara-pampiaka-bokatra ny lalam-pirenena 2, 5 ary ny 7. Anisan'ny miantoka ny toe-karena sy ny fampandrosoana ny lalana ka tokony hisy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana. Raha tsy ahivina, efa nasiana departemanta hisahana ny fambolena ihany koa eto amintsika.
Ny pejy nisy fandriampahalemana dia manjaka tanteraka amin'izao ny asandahalo amin'ny komina Viliazo, distrikana Antananarivo Avaradrano. Tsy alina intsony manao ny asa ratsy ny dahalo fa amin'ny andro atoandro be mihitsy. Ny farany volana teo izao dia omby 4 no lasandahalo ary mpiandro omby iray no nalainy ankeriny. Fanadihadiana ireo amin'ny sary ny tahiry aina, rindra ny sary ny tokatra Marla. Avy any Viliazo amin'ny distrikana Avaradrano izy telo miraharaha ireto. Tonga ny dododona nantona anay ny taraina ny zavantranga tamin'izy ireo. Lasandahalo tany ampiandrasan'omby ny ombony 4 amin'ny andro amin'ny 3:30 ny farany volana Jolay teo. An'ilay mpiandry ombony iray ary any mpampiasa azy kosa ny 3. Tsy nanaiky ny seho endrika moa izy ireo, tahotra ny valifaty mety mbola ho ataony ireo dahalo. Fa mandeha moramora kely ihany sady nyrosy ihany ny diako. Dia vetivety kely zareo dia tonga teo akaiko teo dia ny ray tato ankavanana, ny ray tato ankavia. Dia tonga dia nanatrika anary zareo, dia ny roa tao arinako. Dia rehefa avy dia tonga dia nday tsaoka igny tonga dia nitifiry le anankiray. Dia nitifiry ny basy dia avy eo ninjera lavy tamin'ny tany dia ohatrany tsifotra li izy. Dia rehefa nitsifotra li izy dia niarina dia mbola niantso vonjeo nitabataba be vonjeo niarina teo. Dia mangina ny vavalahy ozy izy fa tifirinay matinay lara mbola miteny eo dia tsy nitentsony efa naratra be amin'izay zany satria tato daroko indray-pandeha tato dia nandeha raha be dia tato nivoto fotsiny le daroko dia nilamosiko intelo dia netiny amin'izay zany za. Dia rehefa netiny dia nroaisiny le omby dia teny an-dalana zany vao misy olona dia takona nyendrika na sakambininy na eto mivilianina ty azo zay sy le omby miaraka amin'izy ty efa da. Dia avy eo dia efa tsy nantso vonjeo tsony fa tamin'ile voaloha ihany nantso vonjeo satria efa antsy basy ny atao kavanana olona azomina vozona akanjo roatra zao dia ato basy dia ato antsy. Tafatsoaka tamin'io andro ihany ilay mpiandry omby nalainy dahalo, saingy tsy nisy tafaverina ny omby iray azy. Na dia efa nisy ihany koa aza ny fanarahan-dina ataon'ny fokon'olona. Nangano any ilay tompona omby resaka taminay. Efa matetika aloha izy amin'ny andro alina fa tsy dia io indray mandeha izy zao vao nandeha tamin'ny andro atoandro. Fa hatramin'izay amin'ny alina foana izy no manao azy. Dia ahoana lasa ny daholo zany omby anankitelo? Lasa ny omby. Tatra zay mbola atao zao na ahoana ny fihetseham-po fanjakana na hoe ahoana no zavatra ho ataony. Fa dia fitarainana fotsiny aloha no ataonay. Ny omby ny ariana 4 taona nefa zao zany. Efa ela ihany. Efa nandritra ny 10 taona. Antsivonjy araka izany no ataon'izy ireo satria efa matetika loatra ny sehoana sandahalo amin'ny komina misy azy ireo. Miandrandra politika matipaika adina amin'ny tsy fandriampahalemana ny vahoaka malagasy efa saika lasa faritra mena avokoa ny eto Madagasikara. Ireo olona very omby ireo zany tena mangataka amin'ny olom-panjakana mihitsy zany hoe mbo mena fanampiana izy fa tena na ny zezika rehefa tsisy tsony zany zao na ny fambolena tao raha tsy misy satria omby raha tsy misy omby tsy mandeha fambolena. Zay zany mbo angatahan'ireo satria feno dia feno tokoa ny finka tsy voalaza le zavatra tokony angatahana. Dia zay moa zany tena hoe hitondrana azy aty mbo vitan'ny fanjakana satria tena ny fandriampahalemana zany amin'ny komina Viliazo iny manelanelana ny manjaka ny rina satria ny faritra Avaradrano dia tena mampitahotra mihitsy. Dia zao zany ny olona zao tsisy mandeha firy mandeha miandro omby fa aleo ara maty eo akaiky eo ny omby tsy zay hoentina hoe andeha andrasa satria efa matahotra dia matahotra ny fandriampahalemana. Dia manarak'izay koa zany dia hoe inona tokony ataonay vahoaka satria raha misy olona mandalo mibabibaby sakosy efa tsy fatapatatra be so dia inona ity indraindray amin'ny alina afaka mbo hoe isavan'le olona ve zay zany no angatahana hoe mbo afaka hoe isavan'le olona ve hoe zavainy ty olona ity satria efa tena tsy hitatsony mihitsy zany zay tena hoe fandriampahalemana amin'iny komina Viliazo Avaradrano iny. Dia zay zany no dia misaotra anareo toko. Warasika izao kosa rehefa voatapatapana makasika indrindra ny tranga amin'ny fiarahamonina dia ny trangana Aitrano Malomaraina tao Marolambo tamin'ny faritra Atsinanan'iny. Trano 520 tafo no maikila niaraka tamin'ny entana rehetra tao anatiny. Nisy tamin'ireo trano no fivarotana ankoatra ny trano fonenan'ny mponina. 20 ireo olona tsy manan-kialofana vokatra izany.
Nitrangana loza ampifamovozana kosa teny amin'ny lalam-pirenena faefatra amin'ny telopolo teo Antsahatanteraka Vinandy ao amin'ny distrika ny Mandoto io maraina io. Fiara-pitatitra mampitohana Ambatakazo sy Antsirabe no vaky kodiarana no sady mbola nandeha mafy ny mpamily ka nivadibadika. Vokatra izany olona roa no namono ainty ary 20 no naratra. Efa eo am-panatanterahana ny famitorana moa ny tompona andraikitra. Ny pejin'ny finoana dia hiatrika fifidianana ny eo anivon'ny synode lehibe ny FJKM amin'ity herinandro ity. Efa nanomboka ny alarobia teo ny fanatanterahana izany synode lehibe izany andian'ny 7 any Sambava. Araka ny fampitam-baovao dia niberaon'ny synode sy ny komite ny fifidianana andray anjara amin'ny fifidianana. Misy moa ny fanamarinana nataon'ny tompon'andraikitra nampita ny vaovao avy any an-toerana fa filohan'ny beraon'ny synode no mpitandrina Rabe Vitatsara fa tsy filohan'ny FJKM Foibe akory. Mbola ho avy ny fifidianana izay ho filohan'ny FJKM Foibe. Ny pejiny maresaka iraisam-pirenena dia ponina anjato no nanao fitakinany amin'ny tsy tokony kitiana ny arena natiny ao amin'ny komina Tiany tanàna iray ao Hongrie izay tadiavin'ny fanjakana any an-toerana anorenana foto-drafitrasa sy mangataka fifampirarahana ireo ponina mialohan'ny ananganana ny foto-drafitrasa iasandy. Nambinitsoa Belisitraka sy Mathieu Prince. Hôtely fandraisam-bahiny sy trano filanonana samihafa izay nokasain'ny fitondram-panjakana Hongrie apetraka eo amin'ireo tany malalaka eo amoron'ny farihin'ny Balaton any Tiany raha ny loharan-baovao. Etsy andaniny nanambara ny ben'ny tanànany Tiany fa efa antaonany maro no nokasainy ny fanamboarana ireo hôtely lehibe ireo ka any amin'ny toerana mahasarika mpizahan-tany no mety ametrahana izany izay indrindra no antony safidianana ny Tiany. Namafisiny fa manampiroborobo ny lafin'ny fizahan-tany tao anatin'ny 30 taona io farihin'ny Balaton sy ireo toerana volkanika manodidina azy io ka izay indrindra no tsy maintsy ananganana foto-drafitrasa ahafahana mandray vahiny. Etsy ankilany, vakoka iraisam-pirenena ary manana ny tantara manokana izany toerana ny Tiany izany ka tsy tokony horavaina sy hopitehana toy izany hoy nambarandreo ponina ny tokona tany Hongrie ny faran'ny herinandro teo. Nanizingeziny ireo ponina fa harena sarobidy manokana ho an'ny Hongrie toeran'io no faritan'izy ireo fa tokana sy manana ny asany sy ny tantarany izany Tiany izany ka tsy tokony hokitihana mihitsy. Tsy ny endriky ny nosy kely eo Tiany ihany no simba fa ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny mihitsy. Hatreto aloha dia tsy misy akony ratsy amin'ny tontolo iainana ao tampon-tanànan'ny Hongrie ny fisian'ity nosy kely volkanika ity ka tsy tokony hokasihana ho hatrany ny fanamarian'izy ireo. Manay mafy ny amin'ny mety sy ny fahasarotana amin'ny fahazoana rano ireo ponina ao Tiany rehefa hitsangana ireo foto-drafitrasa ary vao maika hitarika olana goavana ho azy ireo izany. Tsy hisitraka tombotsoa akory ny ponina ao an-toerana raha izy izany hoy izy ireo. Mangataka fampiatoana roa taona ny fananganana ny tetikasa izy ireo ahafahany rotonta mifandinika dia ny fitondram-panjakana sy ireo ponina izany. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy omaly teny amin'ny lapam-panjakana iavoloany minisitra miisa 13 andrafitra indray ny gouvernemanta Tsay Christian ao ny ministra lefitra fa ao ihany koa ny sekretera panjakana. Mitatitra amintsika ny andindiny izay ary ina Ambinitsoa Belisitraka sy Mathieu Prince. 20 tamin'ireo ministra miisa 13 no lehilahy ary vehivavy ny 12 ambiny. Ny 10 tamin'ireo ministra teo aloha no voatazona tamin'ny toerana na ministra azy ary nisy ireo izay niova ny ministera sahaniny. Vaovao avokoa araka izany ny 20. Nitombo ireo ministera ka isan'ny nahitana fisampanana izao ny asa vaventy izay niaraka tamin'ny fanajariana ny tany teo aloha. Ny Jona dia lasa natokana ho ministera iray raha toka niaraka tamin'ny fambolena sy ny feom-piny izany. Toy izany koa ny asa tanana izay tsy nampiarahana intsony tamin'ny indostria sy ny varotra. Ankoatr'izay fanasarahana izay dia misy ireo naverina toy ny teo aloha indray. Isan'izany izao ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana no mety ho toetry ny andro ary efa tsy mitambatra miaraka amin'ny intsony ny lafin'ny fizahan-tany. Ny forona tamin'ity gouvernemanta vaovao ity kosa ny fisian'ny ministra lefitra miisa 3 ao ny misahana manokana ny tanora, ny fiompiana ary ny fampiroboroboana ny tontolo iainana sy ny fambolekazo. Novaina ho lasa sahan'ny sekretera panjakana ao anatin'ny fiadidinan repoblika ny ministera lefitra mikasika ny trano fanorenana sy ny fanorenana teo aloha. Toy izao araka izany ny anaran'ireo ministra mandrafitra ny gouvernemanta Tsay Christian. Ministra ny fiarovam-pirenena ny général de corps d'armée Léon Richard Rakotonirina.
ny ministry ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina, ministry ny toe-karena sy ny vola Rindra Asimbelo Rabarnirina Son, ministry ny fitsarana Imby Kerlaza, ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Pierre Holder Ramaolmasy, ministre ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général fanomezatsoa Rodlis Randrianarson, ministre ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgar Razafindravà, ministre ny fanajariana ny tany sy ny fananantany Iajo Andriananarivelo, ministre ny fahasalamam-bahoaka ny professeur Arvelo Zely Randriamanantany, ny ministre ny fambolena sy ny fiompiana Arfid Ramilson, ny ministre ny jony sy ny toe-karena manga Paubert Mahatante, ministre ny angovo sy ny akoranafo Andry Ramarson, ministre ny arena kibony tany sy ny arena stratégique Pris Randrianasolo, ministre ny fizahantany Joël Randriamandranto, ministre ny fitaterana sy ny famantarana ny mety ho toetry ny andro Tinka Roberto Raharo Arlala, ministre ny asa sy ny fampananana asa ny asa mpanjakana ary lalàna sosialy Gisèle Ranampy, ministre ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny professeur Elia Beatrice Asomako, ministre ny fanabeazam-pirenena Marie Michel Saondra Armalala, ministre ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy Baomiavy Vainala Raharnirina, ministre ny fampandrosoana ara-nomerika sy ny fifandraisan-davitra Tahina Razafindramalo, ministre ny ponina sy ny fiarovana sosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy Prinsia Soafilira, ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena Mamodali Awel, ny ministre ny serasera sy ny kolotsaina Latina Rakotondrazafy Andriatongarivo, ministre ny asa vaventy Jerry Achefindrazana, ministre ny rano sy ny fidiovana sy ny fanadiovana Ladislas Adrien Rakotondrazaka, ministre ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa Gabriela Vavitsara Rahantanirina, ny ministre ny asa tanana Sophie Ratsiraka. Ireto manaraka ireto ireo ministra lefitra. Ministra lefitra misana ny fiompiana eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny Dr Raymond. Ministra lefitra misana ny tanora eo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena Tahina Juliana Ratovson. Ministra lefitra misana ny fampiroboroboana ny fambolekazo eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy Hortensia Atoanezi Haingoso, ary ny farany ireo sekretera-panjakana miisa roa dia ny sekretera-panjakana miadidy ireo fanorenana sy ny tanàna vaovao eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Gérard Andriamanoisoa sy ny sekretera-panjakana miadidy ny Gendarmeria Pirenena eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny Général de Division Serge Gelé. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia hita mibaribary tamin'ny famoahan'ny filohan'ny Repoblika sy ny Praiminisitra ny Ministra Vaovao Malmo fa mitombo isa ireo mandrafitra ny governemanta vaovao vola be miompampana no mihodinkodina ao anatin'izany rehetra izany ho ny fanehoan-kevitra samihafa. Asinandria Malala, Andry Rakoto Malala. Niakatra ho 2 ny mpikamban'ny governemanta raha 3 izany teo aloha. Misy ministra misana ny fiandranam-pirenena misa enina, ministra tsotra 2, ministra lefitra 3, sekretera-panjakana misa 2. Ny 2 amin'ireo no vaovao ary 12 efa mpikambany governemanta teo aloha ka ataony voatazona amin'ny toerany, nisy ny ovatoerana, nisy ny nozaraina ho 2 ny departementany. Raha tsy ahivina tamin'ny taona 2014 raha nananganany governemanta voalohany i Andry Rajoelina dia efa nilaza fa miroso amin'ny politika pitsitsina ka nahina 20 ny isan'ny ministera tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny taona 2014 kosa dia nakarina ho 20 izany. Omaly dia tafiakatra 23 be izao ny isan'ny ministera satria nisy tamin'ireo ministera no nasiana ministra lefitra sy nananganana ministera vaovao mihitsy. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tena mitana teny nataony tokoa ve ny filohan'ny Repoblika ankehitriny? Ny zavatra hita moa amin'izao fotoana izao dia tsy mitana ny teny nomeny ny filohan'ny Rajoelina manoloana an'ilay hoe fampiarana ny politika pitsitsina zany amin'ny fitantanam-bolam-panjakana. Hitantsika amin'izao fotoana izao fa ny tombo betsaka zany ireo departemanta vaovao, departemanta ministeriel zany tamin'ity fanendrena mpikambana ao anivon'ny governemanta vaovao ity. Midika zany fa ny fitantanana ny firenena dia mbola tsy voafehy ary
tsy fahaizana mametraka an'izay hoe fitazomana ny teny nomeny zay no hita taratra amin'izao fotoan'izao. Hitantsika amin'izao fotoan'izao fa tsy mitana ny teny nomeny mihitsy zany filoham-pirenena zany ary miovaova foana ny zavatra teneniny sy ny zavatra ataony izay miteraka ayahy aty an'ny vahoaka ifotony zany satria lasa ny fitokisan'ny vahoaka tokony hipetraka amin'izany filoha zany tokony isy kanefa dia lasa fisalasalana no zavatra iainan'ny vahoaka satria miovaova foana izay fandraisana fanambahakevitra izay. Raha tsy ahivina dia efa tamin'ny fandarana hoe ny avoloha tamin'ny 9 Desambra 2024 dia efa nanamafy sy nilaza ny filoha Marc Ravalomanana fa tsy tokony hirobaroba andany vola amin'ny minisitra ny fanjakana ary nahenany ireo ministera ireo raha izy no lany filohan'ny repoblika. Misy amin'ireo le ministera ho akambana azo atambatra ireo mantsy satria tsy maintsy ahena koa budget tsy maintsy jerevana tsara hoe mbo any an'le budget d'investissement fanamboarana lalana fampitomboana vokatra fanaovana ny tohadrano na le dama resako tamin'ny herinandro na ihany koa anaovana an'iren'lay zavatra mampandroso ny tany-tsara reny ka io misy ministera zay azo akambana tsara aloha zao no azadiny mihitsy aloha io ny tena fahaizana dia amin'le bonne gouvernance. Le bonne gouvernance zany miainga ianao hoe ianao mpitondra mihitsy malala tsara hoe tiany rôlenao andray atao ministre ary tia ny responsabilité anao zay tsy maintsy avahana tsara ny rôle dia anao ny représenté ny ministère anao fa ny responsabilité anao tsy maintsy tratra anao reto tanjona kinretsika reto tsy vaovao amin'io fa zay matatra fa tena manana traikefa amin'io fantatra aloha izy ary tianareo antanina raha misy mety atao koa eo amin'ny 1 na 2 ihany raha be indrindra. Miovaova foana ny fomba hitantanan'ny filoha Rajoelina ny firenena mipetraka hatrany ny fantaniana tena niomana hitondra marina ve ny filoha Rajoelina ilaina aloha ny manaja ny antanatohatra fa tsy mitondra anjambany ho an'ny vahoaka aloha dia mazava fa salama mandry fahalemana misakafo araka ny tokony ho izy misy asa tao ny tena mamaky azy ireo rehefa tanteraka ireo mandeha ho azy ny zavatra fa rehetra. Ny vaovao mahakasika izay fanovana gouvernement izay hatrany ary dia mpanao politika sy mpahay lalàna maromaro no nitondra ny fanehoan-keviny mikasika izay ho an'ny androany tao moa no nilaza fa ny sosialim-bahoaka ny tokony himasoana farak'izay aingana fa ao ihany koa ny teny fa tsy ny fanoloana olona akory ny vahaolana misy ihany koa ary no nilaza fa olony Andry Rajoelina avokoa ireo mitana ny ministera stratéjika ireo. Asin'Andria Malala sy Andry Rakoto Malala-Drany. Saika olony Andry Rajoelina avokoa no mitana ireo ministera stratéjika eto Madagasikara ao anatin'ny gouvernemanta vaovao raha ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika Olivier Rakotovazaha. Raha jereny ny firafitry ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta vaovao iny dia voailika ny prime ministre tamin'ny fanolorana anarana. Ny mazava tsara zany raha ohatra ka lakaiky anazy zany le izy tsy any prime ministre zany le izy ny faniriana teo aloha zany raha amin'izay le fomba fijerina mpanotra zany dia tokony hoe ny filoha Rajoelina tokony hipetrapetraka fa ny prime ministre hanana asa be dia be zany ao anatin'izay fanorenana na ny fanovana sy fiovana zay zavatra mitsimbadika zany ny zava-misy amin'izao fotoana zao fa olony filoha daholo zany reo mitazona ny secteur clé ireo zany ny dikan'izany dia ny prime ministre zany dia sarisarina fotsiny ao anatin'izay. Ho an'ny mpahay lalàna Clément John kosa dia mazava fa tokony sosialim-bahoaka no himasoana satria efa misy ny lalàna ahafahan'izy ireo manao izany. Zavatra tokony hoaingana zany zao manahoana ny vidim-piainana raha tenin'ny président hoe hetahetam-bahoaka. Ny hetahetam-bahoaka hampihidina aingana ny vidim-piainana. Efa misy lalàna ao lalàna mikasika ny fananana ny concurrence loi 2018-020 tamin'ny 29 juin 2018 milaza fa ny membre ny gouvernemanta amin'ny situation motivé ny situation exceptionnelle ozy dia afaka mandray didy mpanjakana misakana ny fiakarany vidim-piainana tafahoatra rehefa avy naka ny hevitra ny conseil de la concurrence mitsangana zao ny gouvernemanta zay zany ny andrasantsika ministre ny commerce hitondra an'izay projet zay eo anivon'ny conseil de gouvernement ho ataondreo zay sa tsy ho ataondreo fahefana amindry zareo hoe lalàna mamela an'izay tokony ho hitatsika zany ny vokatra an'izay.
tsy mifahalona olona kosa no mila ovaina fa ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana mihitsy no mila ovaina entina anatanterahana ireo fampanantenana pokaty mbola tsy vita. Io kosa ny mpisolo vava Maître Olala. Sady mbola verika any hoe tsy fanolona le olona hoe ninona kory makaiza fa le asa zay atao move manana moyen kory zareo entina manao lazy satria be da be loatra koa le fampanantenana zay tsy maintsy hoenjehana na tiana na tsy tiana satria raha ohatra ka tsy voenjika io fampanantenana io nio ihany ny eo satria araka fomba fiteny fa hoe nampanantena tsy misy mamoy mora foana ka zareo koa zany mety amoy mora foana izy tonga amin'ny fifidianana raha ohatra ka tsy maharaka le resaka natao. Raha izay rehetra izay no jerena dia mbola mifangongo loatra any amin'ny filohan'ny Repoblika sy ireo mpiara-miasa aminy tsy azony ialana ny fahefana. Andrasana kosa ny fandehandra rahampirenena araka ny tokony ho izy satria efa olona mpiaradia amin'ny TGV avokoa ireo minisitra vaovao ireo. Raha izay ny fanehoan-kevitra mpanao politika sy ny mpahay lalàna ary dia manana ny faniriany ihany koa sy ny etaeta ny olom-pirenena mahakasika indrindra ireo mpikambana vaovao ny ivon'ny governemanta ireo miverimberina matetika mantsy ary tsy afaka ambavan'izy ireo ny tokony anaovana laharam-pahamiana ny sosialim-bahoaka izay efa tena miantraika mivantana amin'ny andavanandrom-piainany rehetra amin'izao fotoana izao. Ando miaratiana sy tahiry ny aina. Tafatsangana ny governemanta vaovao ho an'ity tapany faharoa amin'ny fepito-pitondran'ny Florajoelina ity. Maro ny lesoka hita taratra ary ny antraika mivantana tamin'ny vahoaka malagasy zany raha nijery totsika tao anatin'izay roa taona sy tapany tantanana ny firenena izay. Fanovana ny ilaina hoy ny olon-tsotra ka governemanta afaka sy mahavita miasa ary tondra fiovanana sy fiatsaram-piainana no andrasana indrindra ny mahakasika ny sosialim-bahoaka izay efa tena miantraika amin'ny atovolany ny tsirairay. Olona mahavita mampandry fahalemana mahafantatra ny tena marary ny vahoaka ka afaka ny anarina ny lesoka sy izay tsy vita teo aloha isy ny fampandrosoana maritra isambatan'olona indrindra eto amin'ny firenena no andraindraina atao anatin'ity fepito-piasana manaraka ity. Tsara aloha izy misolo na dia misy apahany eo amin'ny roapolo eo ary ny vaovao fa ny tena andrandraina dia mikasika ny sosialim-bahoaka satria efa tena midina dia midina tanteraka mihitsy ny fari-piaina amin'ny malagasy dia raha rina sangatana amin'Andriamanitra mba hizotra araka ny famarinana sy mba hitsinjo ny sosialim-bahoaka izy dia manatena koa fa hiova tanteraka mihitsy ny fomba fitondrana fa io inge ny fahadisoana izay mahay miverina ihany ka manitsy ny lalany tena manam-pahendreny fa miziriziry amin'ny heviny tsy dia lasa loatra. Izy moa zany amin'le hoe maha-olom-pirenena aloha zany dia tsy misy zavatra andrasana foana aloha zany hoe mba hitondra fandrosoana, hitondra fivoarana, mba hitondra fanatsarana bebe kokoa ho an'ny fiainan'ny vahoaka satria tena hoe sahirana zany ny vahoaka raha amin'izao vaninandro henantsika zao dia zay ny tena andrasana amin'iren'le governemanta vaovao reny. Ny andrasana aloha dia mifanarenana ny sosialim-bahoaka mba hitondra fampandrosoana dia satria maro ny filoha-pirenena ny tena hoe roa taona sy tapany sisa zany hoe misy asa miandry zany eo misy tena ohatrany hoe fanamby zany izay asa mbola tsy vita tao anatin'ny roa taona sy tapany dia votaina ao anatin'ny roa taona sy tapany dia natenana ny vahoaka madinika koa dia mba hijery an'ny sosialim-bahoaka indrindra ny vidim-bary zany no tena mampikaikaina ny vahoaka satria ny vahoaka madinika zany dia ny vary ihany rehefa miaina io dia izay ny zava-dehibe. Aman'ity fiainana krizy tena mafy mianjady amin'ny olona ity fa tena hita hoe tena mafy dia mafy mihitsy mahazo vahoaka amin'izao. Tsy tsangan'olona na fahaizana no hitondra ao amin'ny fanovana marina eto amin'ny firenena fa mila ary mitaky fandraisana ndraikitra goavana ny fanatanterahana-jany ho hiatrany ny fanazavana. No tanterahana androany moa ny fifamindram-pahefan'ireo ministra teo aloha sy ireo nisy olo-toerana azy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny sekretera-mpanjakana miadediny zandarmaria am-pirenena no efa nanatanteraka izany. Fa la fomba voafatanteraka kosa indray ary dia nampiantso mpanao gazety ny mpisolo vava Maître Willy Razafinjatovo na i Maître Olala ho an'ny androany mikasika indrindra ilay Raja Paul Rafanoarana na ny Apollo 21 nitondra ny fanazavana makasika ity raharaha ity araka izany ny tena ny tetsy amin'ny Braony tetsy akady fotsy fanadiadiany eo amin'ny sary sy rindra ny sary ny tokatra marolahy. Anisan'ny mbola mitana ny sainy maro hatramin'izao ny mikasika ilay Raja Apollo 21 indrindra ny fidiran'ny filohan'ny Repoblika tamin'ity raharaha ity. Nambarany ity farany mantsy fa tsy fantany Paul Rafanoarana ary indroa ihany no niona taminy. Tsy marina izany, hoy ny mpisolo vava azy
fa mpanolosaina ara-diplomatika ny filoha i Paul Rafanoarana nandritra ny teteza minta ary ity ny taratasy manamarina an'izany izay misy ny kasepanjakana sy ny daty ny taona 2024 tsy raharaha aminona olona na hanonganam-panjakana ihany koa ny Apollo 21 dia amin'izao fotoana izao izany mazava loatra satria io zavatra mbola neritreretiny tamin'ny 2013 io ihany a mbola eritreretin'ity Paul Rafanoarana ity satria izay no niteneny sy ny ataony na mahatonga ny Apollo 21 dia hoe hanadiovana manodidina président de la République sy hiady an'ilay mafia ary ny resaka corruption ao amin'ny fitondram-panjakana io nefa nahodin'ireo misy hoe hamonona olona tsy mbola teny mihitsy io Paul Rafanoarana hoe hamono fa mieritreritra ny hamono zany fa ny azy dia ny hoe hanadio na any tsy fantatra aloha fa hatao amin'ny anina manko miteny président république manko amin'izao fotoana izao fa hoe misy an'izany fazy anakefatra zany ono io ny kiany kokoa tsy mety zany fazy anakefatra zany raha monsieur le président o ina tsy mampety zany satria ianao to ohatrany mahafantatra sady ny zavatra ao anatin'ny dossier io nefa ny anao olona mpitory zahay avocat tsy nahita an'izany fazy anakefatra zany ahoana nahitanao an'izany matoa ianao mahita an'izany fantatrao zavatra zany nangarina anaty volany ianao zany naka ny dossier ny fitsarana ianao zany satria io fazy tsy fantatra edony zany ma azy aminareo a dia nilaza koa ny président amin'izay fotoana zay hoe araky ny tenin'ny procureur ozy izy procureur tamin'izy ny teny sy resaka tamin'ireo mpanao gazety tsy resaka momba zany fazy zany mihitsy izy non fa zany hoe hitany tany anaty dossier zany a ka mahagaga hoe sady juge et parti zany président république sady mpitoriziny tsara no mahita dossier mangarina ny dossier any amin'ny fitsarana eny teny izy tamin'ny conférence nataony io fa hoe no za président ozy izy eny d'accord ianao président fa ny fitsarana tsy maha-président kory no dossier quand vous êtes parti dans un procès anisan'ny olona miady ianao tsy manana joue ianao na président république ary hoe fouiller ny dossier ny tribunaly ahoana ianao mahafantatra an'izany maro ny antony tsy mampitombona mikasika ity raharaha Apollo 21 ity ho hiatrany ny fanamafisan'ny mpisolovavy sary metsika avokoa ny betsaka any ka maro no tsy mino ny fahatomombanany tsy misy famonoana fa fanadiovana fanatsarana ny firenena ka zay fanatsarana firenena zay a misy tsy mantaly satria le affaire maty rehefa avy eo zany a manodidina ny président iteny manko zareo fa hoe ay zary le 260 millions na 260 000 euros ahoana momba an'le basy olona hoe gendarme capitaine formateur hieritreritra hoe amono olona ve dia hoe fusil de chasse no entiny mpanambany olona mihitsy zany fatany tsara fa misy izy hoe fusil à lunette misy fusil d'assaut zany entina fanaovana zavatra fa tsy hoe fusil de chasse ihany encore anankiray et encore 6 balles zay ve nentinao amono hoe président république ore olona zao koa hoe heritaona mahery ve ianao hoe mahita an'io fa isy hoe ifofony any président république dia zao amin'izao fotoana zao anao vao hoe misy an'izany zavatra zany ne prend pas les gens pour des cons tsy zany koa deverina fa vendrana daholo ny malagasy sy ny rehetrrehetra ary zay mbola averiko ihany mahatonga ny mpitondra ambony any firenena manodidina atsika tsy taitra sy nininina ary mbola apetraka ihany le fantenina hoe maninona ary amin'izao raha izao a no tsy misy na iray azy mpanohatra impliqué amin'izao zavatra zao satria raha hanonga-panjakana zany tsy maintsy miaraka amin'ny mpanohitra hoe tena hoe mieritreritra hoe amono sy hanonga-panjakana tsy misy dika zany tsy misy eritreritra zany fa le fanadiovana mihitsy le firenena sy le manodidina président sy miady amin'ny corruption tsy tatiny zareo raha tsy aivina olona fito tamin'ireo 124 no nidoboka pontsy mikasika ity raharaha Apollo 21 ity hatramin'izao tsy misy fiovana paikady sy fomba fiasa tony teo aloha ihany ny hita amin'ireo mpikambana eo anivon'ny ACJ raha maro ny eo ampelantanan'izy ireo saingy tsy afaka manatanteraka ny asany na dia manana ny fahaiza-manaony aza raha tsy misy ny accusation na ny fanenjehana raha avy any amin'ny antenimiram-pirenena ando miaratiana sy tahiriny aina ny farany herinandro teo nanao fianianana ireo mpikambana 120 menada eo anivon'ny fitsarana avina ny ACJ
araka ny anjin'ny fahatelo amby telopolo amby zato amin'ny lalam-pandrenana dia manondro fa ny ACJ dia afaka mitsara ny filohan'ny repoblika, ny praiminisitra, ny filohana androm-panjakana, ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta amin'ny asa tao amin'ny fampiarana ny asany sy ireo mahafeno fepetra Wilka Bevava na Adsoana Ratsy tamin'ny fotoana nanaovan'izany. Hatreto, raha 20 no niraisin'izy ireo an-tanana. Ny 13 amin'izany mbola eny anivo ny anteny miram-pirenena ary miandry ny accusation na ny fanenjehana avy amin'ny reto farany. Ny fomba noho zany ny fomba fiasan'le taloha mbola zay ihany ny fomba fiasan'le vaovao satria ny paikady mbola tsy niova. Inona le paikady mbola tsy niova? Tsy maintsy mandalo accusation na fanenjehana avy any amin'ny solombavam-bahoaka. Ny fanenjehana an'le olobe mpitondra voalazan'io lalàna io vao azo enjehina. Araka ny tenin'ny premier président procureur général ny cour suprême fa hoe 12 hozy ny entota taratasy tonga ty amin'ny cour suprême. 13 efa nalefa any amin'ny solombavam-bahoaka amin'ny député amin'ny assemblée zany andrasana accusation na fanenjehanareo nefa n'izay 13 zay mbola tsary nisy ny valina ny ray aza kan'izany manao croiser les bras fotsiny ny cour ny haute cour de justice mandra-pisiany valiny avy any amin'ny assemblée nationale. Raha tsy mivaliny avy any amin'ny assemblée nationale tsisy zavatra ho atao ny haute cour de justice. Araka izany, tsy afaka ny anatanteraka ny asany ireto mpitsara ireto raha tsy mivoaka io fankatoavana io na manana ny faiza-manao rehetra ho amin'izany aza. Fomba fiasany teo aloha ihany no miverimberina, tsy izay tena fiovana ao anatin'izany ho iatrany Clément John. Amaranantsika ny vaovao ary izao arily izao dia ny ompanatanteraka tamin'ny fanovana ny mpikambany gouvernemanta ny fanehoan-kevitra tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Mamintana amintsika ny andindin'izay ary Germano Menjanary sy Mathieu Prince. Vaovao fana ny fanovana ireo mpikambany gouvernemanta izay nampitombona indray ny isan'ny ankehitriny. Tsy ampy 2 andro akory anefa dia efa miparitaka sahady any anatina tambajotra serasera ny mombamomba sy ny afera maloto izay nataon'ireo mpikambany gouvernemanta vaovao sasany ireo. Ity fanapahan-kevitra ity izay tsikaritra tanteraka fa fanodinkodinana ny saim-bahoaka ihany noho ny tsy fambeazam-pitondrana ankehitriny. Ankoatr'izay dia efa miroso amin'ny kajy ny hitazomana ny fahefana amin'ny taona 2024 ny filoham-pirenena sy ny ekipany. Dia name 3 andro Andriamatoa filoham-pirenena ary ny 3 andro netrareto mivaoka dia 3 andro isina fahagagana lehibe satria hoe tsy maintsy ho tafidina ny vidim-pianana ary mila mitondra vahaolana reo mpikambana sy tompona andraikitra ao anatin'izany gouvernemanta izany. Ny 3 andro anefa dia tsy 3 andro izay nisy ny fandaminana ny vidim-pianana no hitantsika Rina Rabe Mananjara fa 3 andro izay namoahana communiqué officiel dia hoe tapitra ny feptom-piasany ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. 13 no isan'ny Rina Rabe Mananjara. Ao anatin'izay 13 zay dia 10 zany no notazomina tamin'ireo mpikambana teo amin'ny gouvernemanta vaovao. Ny ambony dia natsahatra tamin'ny asany teo amin'ny 12 tanoany. Teo amin'ny 12 tanoany nisy ministera no vakina. Ohatra zany zao ny ministeran'ny fizahatany sy ny fitaterana sy ny resaka toetrandro dia zaraina roa. Nefa zany le nambara teo aloha atambatra mba hisiny le fitsitsina. No mafisy ny olom-pirenena izay ny vahiny tao amin'ny ity fandarana mandeha isan'andro eto amin'ny fahitalavitra ity kosa. Fa tsy misy azo antenaina ny fitondrana ankehitriny satria ny lohany mihitsy no efa tsy tafavoaka amin'ny fitantanana ny fiainam-bahoaka ka mahatonga ny tsindrazolena sy ny fahavoazana maro lafy mahazo ny vahoaka malagasy tahaka ny zavamisy any amin'ny faritra aloatra iny. Na dia mbola tsy misokatra amin'ny fomba ofisialy zany kariera nandilana dia mandeha ihany zany le madinidinika sy ilainy amin'ny sisiny manodidina lay mandavaka satria eo amin'ny 9 metatra ka hatramin'ny 12 metatra profondeur zany zay vao mahita an'izay vatosoa zay. Fa tambonin'ny andro zany rehefa mandeha zay fitrandrahana zay ka efa misy manangasanga zany hoe efa misy marika manko zio ny volotany mivoaka avy eo ambany hitan'ny mpitandro filaminana sy ny tompony andraikitra maro samihafa dia voaroaka le olona tompony lavaka io zareo mampiditra olona ao amina miliara maro
mba tsy ilazako fotsiny hoe efa any amin'ny 400 milliards eny angamba ny vola viery zany vidina vato tao amin'ny commune Andilana Avaratra. Efa mandeha ho azy zany hoe efa compte ny fanjakany Baroa zany Andilana zany. Ao zany tsisy kady tsony hoe tokony zao na tokony zao fa le vahoaka fotsiny zany samy mafy ny tenany. Nanamafy kosa nisy olom-bavambahoaka Jerry Andriambolaina fa ny fomba fiasan'ny fanjakana mihitsy no olana. Fandrebirebena saim-bahoaka io ataony mpitondra io ho iantrany ny fanazavany. Satria raha tsy manova zay fomba fiasa zay tsy naomby ianao fa hanolo ny olona zay eo ambanin'ny fiadidiana fotsiny dia zava-poana ihany fotsiny zay atao hoe fanovana olona zay fa tsy mandeha araka ny tokony izy le asa. Ka zay no tokony ataon'ny fanjakana ovaina le fomba fiasa, inona ny tena marary ny vahoaka, inona ny tena filan'ny vahoaka amin'izao andro iainantsika izao. Ka izay rehetrarehetra zay mila jerena satria matetika nye raha tsy miova zany fomba fiasa zany fa ny olona fotsiny dia ohatran'ny fandrebirebena an'le vahoaka malagasy fotsiny raha zavatra ohatran'izay mety hitranga. Ka mila mametraka ny toerany amin'ny tsirairay, mila mametraka ny tsirairay amin'ny toerany ny olona na mpitondra fanjakana ary na ny prime ministre na ny ministre na ny atao hoe filoham-pirenena matoa misy ny ambaratonga am-pahefana dia tsy vitan'olo tokana fitantanana firenena. Ankoatr'izay fanovana ny mpikamba ny gouvernemanta izay dia isany mafisy ny mpanentana ny fandarana ihany koa ny mahakasika ny asan-dahalo sy ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazovana eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny. Lentika ny firenena hoy izy ireo ka mitaky asa avy amin'ny mpitondra izany fa tsy fihetsiketsehana politika fotsiny ihany. Tapitra ny fampahalalam-baovao zao alina izao fa hoarahinao rehefa avy eo ary ny fandaharana Global News aoriana izay kosa ny fandaharana dinika ka vahiny Joël Ralay vohita ao anatin'izany teatra ny maître Willy Razafinjatovo na i maître Olalahy izay anasakanao sady nanaraka izany hatramin'ny farany satria somary afampana araka izany ady hevitra. Aoriana izay ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe The Last Mercenary iarahana amin'ny Jean-Claude Van Damme mametraka ny veloma mandrapitafa ary tomboky lasy tomboky vavy ao amin'ny rampitso indray.